Tanàna maromaro eto Antananarivo renivohitra indray no tsy azo rano raha mipitso talatalina i Foalarby. Milaza ny tsy maintsy roso amin'ny fampiatoana famatsin-drano eny Analamahitsy, Ambodivoanjo, Ivandry, Alarby, Ankorondrano, Soavamasandro, Alarby Amboniloha, Manjakaray, Ambatomainty, Ambatobe, Ankerana, Ankadidramamy, Soamanandrariny, Andrononybe, Ambohitra Raba, Ankadikely Lafy, Manjaka, Anjanahary, Manjakaray, Ambodivona, Ankadifotsy, Masinandrina, Ambohimalala, ny Jirama manomboka ny talata 7 ny volana Aprily amin'ny 7 ora alina hatramin'ny Alarby 7 ny volana Aprily amin'ny 2 ora maraina. Ny asa fanamboarana ny fantsona vaky eny Ambohimiandra izay tena manary rano be eny an-toerana no antony tsy maintsy irosoana amin'ny fanampahana famatsin-drano izao raha nampitainy tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama. Roa telonjato ny tranga fanolanana noraisina tanana teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana indrindra telo volana voalohany tamin'ny taona 424 ity raha nitatitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. 330 tamin'izany ny volana janoary, 100 kosa ny volana febroary ary 20 mahery tamin'ny volana martsa. Nisy ny fiainan'ny tranga taorinana mpanakery ny fehezan-dalàna famaizana izay mampiditra ny famosirana ho sazy ho an'ireo mpanorana zaza tsy ampy-taona raha nitatitra avy amin'ny ministera hatrany. Nanomboka ny 20 ny volana febroary izay nampanakery ity lalàna ity dia tranga fanolanana misy 7 sisa no voamarika raha nitatitra teo anivon'ny ministera. Taorina namoahany Vaomiramalao tena amin'ny sarina fifidianana lisitrareo kandida hifaninana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny 25 ny volana Mey izao dia fantatra fa maheriny 20 ireo solombavambahoaka amperinasa no tsy hiverina eny Tsimbazaza. Tsy isan'ireo kandida ho fidiana amin'ny fifidianana io mantsy izy ireo. Misy amin'ireo izay amperinasa ihany koa no kandida faharoa amin'ny lisitra na ihany koa mpisolo-toerana. Maro amin'ireo kandida no taona ny tokom-panjakana tamin'ny taona 2024 ihany koa no lasa nanao kandida maleo tena amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny taranja bola kitra dia nanjakan'ireo tarika mandray anjara amin'ny Pure Football League ny fifaninanam-pirenena division voalohany ny ampahenina 12 amin'ny amboaran'ny Madagasikara ny sabotsy sy alahady teo. Tsy nisy noho izany nivokatra tsy nampoizina rano tamin'ny faran'ny herinandro na dia somary sahirana aza ireo ekipa toandry Elgeco Plus ny Fossa Junior vao tafavoaka ho mpandresy. Ny Elgeco Plus izay tompony amboara farany dia tany amin'ny minitra fanampiny vao narisy ray nohatra ny FC Toulon. Ny Fossa Junior kosa dia tamin'ny isa 3-0 no nandreseny ny Zoya FC. Raha ho an'ny Disciple FC, Zanakala FC sy CFFA sy ny USCA fotsy dia tsy nanana fahasahiranana izy ireo, nanilika ireo mpifanandrina aminy. Mbola misy moa ireo lalao izay tsy vita tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Miandry aho no lohatenin'ny hira voalohany avoaka ny tarika Masikatra taorin'ny fialan'ny kenina efa azo enona ao amin'ny talarakajy mirindra na streaming malagasy mozika izany hira izany nanomboka ny sabotsy lasa teo. Mbola iandry ihany koa ireo mpakafy alohan'ny hafantarana hoe iza ilay mpihira vaovao ny tarika izay isoloan'ny kenina. Raha ny voalazan'ny tarika dia herinandro taorin'ny fivoahany tamin'ny tala mozika no ivoaka amin'ireo aina manjery mahazatra toy ny radio sy ho anivon'ny tambazotra serasera ity hira vaovao ity.